toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Miavaka ireo lovanao olon'i Kristy. Ho amin'ny fanafahana no nanafahan'i Kristy anao ao amin'izao tontolo izao. Araka voasoratra amin'ny Galatiana 5:1 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho amin'ny fanafahana no nanafahan'i Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zoga ny fanandevozana intsony. Tsy mpanompo ianao fa zanaka. Araka ny filazantsara ny Jaona 1:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ary mpandova ny fananan'Andriamanitra. Araka ny amin'ny Galatiana 4:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary zanaka dia mpandova koa noho ny nataon'Andriamanitra. Mifalia, vavaka isika. Raio, tsy takatry ny sainay ny toerana ametrahanao anay ho lasa zanakao. Misaotra anao nanendry anay ho mpiray lova amin'i Kristy zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-peona tompoko.